misaotranao jeso malalo tsatsizao fotona mamizao ianaranay antongotsao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya. Falomerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity anio aty fifaliana ho anay hatrany ny manona fahasoavan'ny tompo aminao ny rina dia hitondra hery mandrakariva ny fianarana ten'Andriamanitra isika. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavakantsika. Ry tompo Andriamanitra eo mbola fiham-pisaoranao izay fa mbola menao izao fotoan'izao indray ahafahanay mandinika ny teninao. Azo ny fomampananay ary ankahirezo mandrakariva ny fonay ka anana fanantenana miaraka aminao ary tombo fahatokiana mandrakariva. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe ny zotsika. Andinika sy anohy ny famakafakana makasika an'i Paoly isika. Ny fahaiza manavaka nananan'i Paoly teo amin'ny fotoana anoloran'ny zony sy ny fotoana amihinan'izany dia nitatra trany amin'ny asa fitoriana nataony. Teo amin'ny toe-javatra anankiray ny arahana tamin'ny fiangonana Koritiana manokana dia nisafidy ny andaony zony hangataka fanampiana ara-bola amin'ny fiangonan'i Paoly satria nisy olona nanontany ny antony nanosika azy ka nanontany tena raha toka nitory mba azahoana tombony ara-bola ho an'ny tenany ihany izy. Mazava ho azy fa fiampangana mahatsikaiky izany satria matetika i Paoly no nanao tranolay mba hamelomana ny tenany kanefa fantany fa tsy ho ampy ny miady hevitra mbava fotsiny amin'io fifosahana io. Nifidiny sy hangataka karama tamin'ireo fiangonana izy mba tsy hisy tsaotsy marina hanakanana ny filazantsara. Niangavin'ny mpino Koritiana i Paoly mba hanaraka ny ohatra nomeny amin'ny fanaovana raharam-pahamehana ny ahasoan'ny hafa noho ny zony. Laza izy ohatra hoe fa na dia fantany aza fa tsy manan-kera ny sampy dia tsy tokony hihinana sakafo aterina amin'ny sampy izy ireo mba tsy ampisavoritaka ny mpino hafa indrindra fa ny vaovao ka nakatsakana ny asa fitoriana. Nanome lanja ny zo sy ny tombotsoa ary ny fankahalalahany Paoly saingy nohajainy kokoa ny famonjena ny olon-kafa ary izany no tena fototry ny tohan-kevitra nataony. Isaka nandray fanapahan-kevitra Paoly dia niahiahy kokoa izy momba ny fiantraikan'ny safidiny amin'ny hafa noho ny amin'ny fomba izay hitahiriny zony. Ny kristianina dia tokony hiaro ny zony raha tsy rehefa mahasoa ny hafa izany na miaro ny fanompony an'Andriamanitra fa tsy amin'ny lafiny ny hafa mihitsy. Ny fahafantarana ny antony manosika lalina indrindra amin'ny Paoly dia manazava ny antony ny tolo-batana indraindray niaro ny zony. Nanome ohatra mitovitovy amin'izany koa Jesosy tamin'ny fiarovan'ny tenany. Na dia nangina azy izy nandritra ny ankamaroan'ny fitsapana farany azy dia azo antoka fa tsy nangina izy nandritra ny fanompony. Ny Jaona 5 ohatra dia mirakitra ny fiarovana mafy orina ny amin'ny asany masina ary Mateo 2:20 dia mitantara ny valiten'i Jesosy izay maro toetra rehefa niatrika fanontaniana manitikitika ny fariseo sy ny herodianina. Tamin'ny fotoana nitsarahana azy Kristy farany dia tsy voafehy intsony ny hatezeran'ny vahoaka sy ny fahatezeran'ireo mpitarika.
raha nijory teo anylohan'ny vahoaka nandray tsara kokoa tahaka ny Paoly tamin'ny fitsarana azy izy a, de ngambo namaly an'ireo miapanga azy, saingy nanginy izy satria fantany fa tsy valy ny tadiavin'izy ireo fa raha. Tsy nisofina iainy ny teniny intsony ny tadiaviny fa fahafatesany. Ny ohatra nasehon'i Kristy sy Paoly a, de tokony hanosika antsika tsirairay handinika lalina ny antony mahatonga ny safidy ataontsika sy ny fahavononantsika nolotra ny zavatra rehetra ao an'Andriamanitra. Nahafohy ny zavatra rehetra i Paoly noho ny filazantsara, kanefa vonona nijory ihany koa izy rehefa nampandroso ny asa nandranon'Andriamanitra zany, izay mety ho karazana fanoloran-tena hafa ary azo antoka fa karazana fahaiza manavaka ny tarian'Andriamanitra. Rehefa manaiky an'io ambaratonga ny fanekenany sy sitrapon'Andriamanitra io ny mpino a, de tsisy ninona afaka manakana ny asany ny amin'ny lalantsika. Ny rariana de ahafohy ny zavatra rehetra tahaka ny Paoly ihany koa sika noho ny filazantsara, ahafohy ny tsy fitovi-kevitra, ny fankalana, ny fitiavam-bola, fitiavan-karena mety ho no zavatra mahasosotra ny hafa koa aza, afaka afohy ireny a, tokony ho jerena manjakariva izay ampandroso ny filazantsara. De mba ho apôstôlin'i Kristy velona tokoa ny fiainantsika eny manodidina antsika rehetra eny, indrindra ny ivan'ny fianakaviana. Amen. Raha ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao izahay noho ny amin'ny teninao izay nomenao anay an'io. Misaotra Tompo izay mitarika anay mandrakariva, hanaraka ny ohatra nomenao. Eo angataka izahay mba fitosy fanoloran-tena sy fitiavana ary koa fitsinjovana ny hafa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.